tantaraiko aminao. Tantaraiko aminao. Fandaharana andrenesanao fitsoroana vavolombelona sy fampahirezana iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Arahinao isan'andro eto amin'ny Hope Fair Radio. Tantaraiko aminao. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny tenako Richard Andrianjatovo no manoloana anareo amin'izao fotoana izao ary maniry indrindra mba hanananao ny fahalianana. Oka hangilatsofina tsara. Mialohan'izay andaontsika hivavaka. Raha eo mankasitraka, mankatelina amin'ny fitantanana mahafinaritra izay ataonao ho an'ny vahoakanao maneran-tany. Mamela ny helokay mamindrafo aminay satria ny teninao no dinianay ary rehefa ho dinianay izay dia tsy vitan'ny heritsainay fotsiny, tsy manana fahaizana ny amin'izany izay, fa ilay fanahinao izay nitarika amin'ny fanoratana sy nampanoratra ny teninao no oka ampiteny anay ary anokatra ny sainay, afantaranay izay tokony ho fantatray hamonjena anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny voalohambolana. Ahoana tokoa moa no mikasika an'io voalohambolana io? Misy ny mankalaza azy io isam-bolana. Zany hoe mahatratra 12 zany izy mandritra ny taona. Misy ndray ny tsy miraraha mihitsy, fa dia miteny mazava izy hoe ny sabatan'i Jehovah ihany no tokony ho tsarovana. Ny Baiboly dia tsy ahitana ny tambateny milaza anarana io voalohany indrindra ao afa-tsy ao amin'ny Eksodosy irery ihany. Andao jerentsika ny Eksodosy 12:12. Eksodosy 12:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ity volana ity ho voalohambolana ho anareo, dia ho voalohambolana amin'ny taona ho anareo izy. Io volana io dia faritan'ilay teny hoe ity. Tondrin'ilay teny hoe ity, fa tsy hoe ireto. Mari tsara ilay hoe ity volana ity, izay milaza fa volana iray ihany. Ary vao maiko marina aza zany fanamarina zany rehefa vakianao hatramin'ny farany ilay hevitra ao anaty fehezanteny hoe voalohambolana amin'ny taona. Milaza zany fa misy ny volana voalohany ary misy ny volana antenantenany, dia misy ihany koa ny volana farany ao anatin'ny taona iray. Eo amin'ny fiatombohan'ny volana io no miatomboka ny fanosan'ny taona anankiray teo amin'ny Hebreo. Amin'izao androntsika zao nefa dia zao magaga fa misy ny manao voalohambolana isam-bolana mandritra ny taona dia lasa 12 nisany. Teo amin'ny Hebreo dia toy izao no anaram-bolana mandritra ny taona araka ny filarany avy. Ny voalohany Abiba, faharoa Ziva, fahatelo Sivana, Tamoza ny fahaefatra, Aba ny fahadimy, Elola ny fahaenina, fahafito Etanima, ny fahavalo Bola, ny fahasivy Kisleo, ny fahafolo Tebeta, ary ny faraikambefolo Sebata, dia ny faharoa ambefolo Adara. Rehefa nanjaka ny Babiloniana ka lasa zanatany zao tontolo zao, dia lasa niova toy izao indray zany ilay anaram-bolana no ny fanjakazakany kolotsaina Babiloniana naneran-tany. Ny sana ny voalohany na ilay Abiba taloha zany. Ny faharoa kosa dia Iar na Ziva taloha. Fahatelo Sivana, ny fahaefatra le mbola Tamoza teo ihany. Ny fahadimy Aba, fahaenina Elola, ny fahafito Tisri na Etanima taloha, ny fahavalo Maresvana na Bola taloha, ny fahasivy Kisleo, ny fahafolo Tebeta, ny faraikambefolo Sebata, ary ny faharoa ambefolo Adara. Mario tsara fa tsy mba 30 na 130 toy ny antsika nisan'ny andro amin'ny volana anankiray teo amin'ny calendrier jios. Noho zany fanaon'izy ireo ny manampy, ireo manam-pahaizana jios zany mamboly volana anankiray Adara faharoa izy isaky ny 3 na 4 taona. Mba afeny nisan'ny andro ao amin'ny taona anankiray moa zany ny antony. Raha ireo lista ireo zany no
diniana ka iverenana ilay andinina ahitana ny anarana hoe voaloam-bolana ao amin'ny Eksodosy 12:12 dia mazava ho azy fa ny volana Abiba na ny Nisana ihany no voaloam-bolana na volana voalohany amin'ny taona. Tamin'io volana io mantsy no nivoan'ny zanak'Israely avy tao amin'ny tany Egipta. Azonao jerena izany ao amin'ny Eksodosy 13:14. Eksodosy 13:14. Fahatsiarovana ny fahaleovantena ny zanak'Israely avy tao Egipta zany ny volana voalohany amin'ny fiandohan-taona. Zany hoe raha io andininy fotsiny zany no arahana sy dinina tsara dia tsy hoe nivoaka isam-bolana avy tao Egipta ny zanak'Israely fa indray mandeha ihany dia tamin'ny volana Abiba na Nisana izany. Koa ny voaloam-bolana zany dia ny volana iray ihany fa tsy isam-bolana. Ankehitriny anefa dia misy fiangonana mianan-kendry manao voaloam-bolana isam-bolana ary matratra 12 ao anatin'ny taona zany. Ataoko angamba fa na dia izay fotsiny dia efa tokony hazava amintsika fa manohitra izay voalaza amin'ny Baiboly izany fiangonana izany. Tsotra ny antony maharatsy an'izany. Fitadiavam-bola fanoherana ny teny Jehova mba hanarana izay ataony Satana. Satana ngeka voaroaka avy any an-danitra rehefa nanohitra ny fahefan'Andriamanitra sy ny teniny dia zany koa ny fitaka ataony amin'izao androntsika izao. Fitaka satria isaky ny voaloam-bolana isam-bolana dia mirotsaka ny rakitra. Ohatrina moa zany zao nefa azony amin'izany. Lasa fitadiavam-bola tsy magaga zany satria ireny fiangonana aladista sy sabatista ireny dia betsaka miforona eto sy eroa fomba fitadiavam-bola amin'ny fomba mihaja. Kanefa lazain'ny Baiboly fa arena maloto ireny hoy ny Titos 2:12. Titos 2:12. Harena maloto ka tokony ialan'izay mpanompon'Andriamanitra marina. Timoty 1:7 milaza an'izay. Timoty 1:7 ary le Titos 2:17. Faharoa, fanoherana na fanehoana tsy finoana ny teny Jehova ihany koa ilay fanaovana voaloam-bolana ankehitriny satria ny Kolosianina 2:9 dia milaza melo fa aza vely isitsarana ny amin'ny fihinana na ny fisotro na ny andro firavoravona na ny voaloam-bolana na ny sabata aliko ny zavatra ho avy ireny fantenany dia any Kristy. Io andininy io zany dia milaza fa efa nitsatra ny fahatsiarovana ny voaloam-bolana ary niaraka tamin'ireo sabata maromaro dia ireo fety jiosy fanao isan-taona afa-tsy ny sabatany Jehova isan-kerinandro irery any. I sabatany Jehova io dia nisy efa trany amin'ny andro famorona naraka ny Genesis 2:2-7. Genesis 2:2-7. Ireny fombafomba fanao mandritra ny Pasika tamin'ny volana Abiba na tamin'ny Nisana teo aloha ireny dia mampiseho ny asa fisoloana nataon'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana ho fanavotana antsika. Ny Baiboly dia milaza fa ampy izay fisoloana indray mandeha izay. Ampy izay. Tsy mila ampiana intsony, tsy mila verimberina intsony. Koa raha ankalaza ny voaloam-bolana ary ny olona iray. Zany hoe ny fotoana ny Pasika dia tokony hanao fanatitra biby tsy manan-tsiny izy. Ary tsy maintsy hajainy an-tsipiriny ny voalaza ny Eksodosy 12 sy ny Levitikosy 13. Kanefa raha manao zany izy satria fety Satana dia milaza amintsika ambadika zany fa tsy ampy izay nataon'i Jesosy izay. Zava-doza zany. Na dia iziny ny Baiboly aza fa indray mandeha ihany ny fanatitra naterin' Jesosy. Io voaloam-bolana io ny finanana ny Pasika zany hoe tsy isam-bolana no misy ny voaloam-bolana finanana ny Pasika fa isaky ny amin'ny andro 10 amin'ilay volana voalohany Abiba na Nisana zany. Ka tsy mifarina zany raha tsy amin'ny andro 14 volana voalohany io ihany. Zay ny tena ara-Baiboly satria ny Pasika no mampiseho ny fahafatesan'i Jesosy. Kanefa raha tena te-hatsiaro ny sorona nataon'i Kristy isika satria izay ny baikony tsy maintsy ataon'ireo mpanaraka azy dia ny fandraisana ny fanasan'ny tompony tena tsara indrindra. Andao mba ho arantsika izay nasain'i Jesosy natao. Izay no didiny ho ataontsika no oaka ho ankafizintsika. Ho ataontsika. Tadidio fa amin'izao andro misy antsika izao no misy ny fampianarana anankiray toasalany marina. Kanefa rehefa tena fakafakaina sy dinina lalina amin'ny Baiboly dia ampitahaina amin'izay fampianarana hitanao tahaka an'ireny. Dia hita hoe
fitaka sy lainga ihany reny fampianarana reny tsy manaraka zay voalaza amin'ny baiboly ireny manotra izay lazain'i Jehovah ireny ka izay mahatonga antsika mianatra mafy mifikitra amin'izay voalaza amin'ny baiboly ary oka ho ataontsika ao am-posy ao an-tsaina mandritra amin'ny fiainantsika ihany koa hoentina miandry an' Jesosy eny amin'ny raha lanitra hoe ahoana hoy ny baiboly. Mametraka ny mandra-peona aminao indray ny namanao ry Sarandrenjatofo ho amin'ny manaraka indray tompoko velomo. Tantaraiko aminao fandaharana andrenesanao fitsoroana vavolombelona sy fampahirezana iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo arahinao isan'andro eto amin'ny Hope Radio. Tantaraiko aminao.